30 octobre taona 2024 androany zany a ny fankatoavana nasionaly a ny drafitrasa ampienana ny fampiasana mercure amin'ny fitrandrana volamena majinika sy salatsalana dia nanafatra zany zay a ireo mpiara-mizaika rehetra ny ministera isa-tsokajiny izay voasana amin'izany resaka fitrandrana volamena zany ny mitrandraka avy amin'ny faritra isan-karazany izay ahitana ny fampiasana mercure fitrandrana volamena sy ny ahitana fitrandrana volamena izay manan-danja toko eto Madagasikara natsoina ety daholo zany dia misy koa ny ONG sy ny société civile izay misehatra araka zany amin'izany fitrandrana volamena zany no entina ny eto daholo ankehitriny zany anakatoa sy anatsara zay drafitrasa entina iadiana amin'ny fampiasana mercure fitrandrana volamena eto Madagasikara zay. Ny aorinan'izao zany dia mba ho ankatoavina ilay drafitrasa rehetra zany hoe olona-daholo ny asa hoentina ampianana ny fitrandrana mercure fitrandrana volamena ary dia hitadiavana famatsiam-bola ireo dia ho atao eto Madagasikara ireo asa isan-karazany ireo mba hanafoanana izany fampiasana mercure fitrandrana volamena izany nefa azahoana vokatra bebe kokoa eo amin'ny volamena izay vokarina. Atsika eto Madagasikara mety mahazo firy-taona eo na hoe firy-lanja isa-taona raha ny tsara talàna dia ahafahantsika mihoatra manatsara kokoa ilay fomba fiasa ohatrany ahoana ilay fomba fiasanareo ahafahana mahatonga an'izay drafitrasa. Raha ohatra moa zany ny resaka ny volamena voatrandraka eto Madagasikara dia ny ao amin'ny zareo ministera minina ao amin'ny anoro moa ny tompon'andraikitra voalohany zany amin'ireo antotanisa rehetra mikasika ny resaka volamena fa resaka raha nanao fanadihadiana zany zay satria aloha nanaovana ny drafitrasa zany dia nisy fanadihadiana natao dia hita zany fa mampiasa mercure tokoa ny fitrandrana volamena eto Madagasikara. Mahatratratra amin'ny 70 taona zany mercure miparitaka vokatr'n'io fitrandrana volamena rehefa natao ny tombatombany ary izay moa zany eo ministera ny tontolo iainana dia miara-miasa koa amin'ny fikambana iraisam-pirenena ho amin'ny tontolo iainana dia efa misy koa zany expert zany ny expert avy any ivelany manampy zany hanoro antsika eto Madagasikara ny fitrandrana volamena izay tsy mampiasa mercure nefa azahoana vokatra bebe kokoa maro isan-karazany moa izy ireo zany fa tsy dia afaka ho tanisaiko eto avokoa fa izay no anatin'ilay drafitrasa zany azo atao tsara ny mampianatra ireo mpitrandraka volamena antsika izany fomba isan-karazany fitrandrana volamena tsy mampiasa mercure nefa dia azahoam-bokatra bebe. Izay indrindra mantsy ny tsara ao marina ange tsy voatery ampiasa mercure rehefa mitrandraka volamena raha ny fitrandrana nentim-paharazana eto Madagasikara ange tsy mampiasa fitaovana ara-tsimika mihitsy mitrandraka volamena azo atao tsara ihany mahazo volamena dia izay le lazaiko teo hoe misy maro zany ireo fomba tsy mampiasa akora simika fa mitrandraka volamena dia azo atao tsara ihany mahazo volamena bebe kokoa.